Mbola faly miarabanao indray ny tenako amin'izao fotoana izao ry havana malala. Faly miona aminao amin'izao fotoana izao ary inoko fa Andriamanitra mihitsy no nandamina ny programa mba ahafahantsika tafiaraka amin'ity anio ity. Mbola noho ny fianarana isika araka izay efa natombontsika omaly ny amin'ny aloha hevitra lehibe manao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Omaly sika dia nahita lohateny iray manao hoe andao miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa androany kosa sika dia ijery lohateny iray hafa indray. Ka mialona ny mboantsika izany dia manasanao mbola hivavaka indray isika. Ray malalo mangataka aminao izahay. Mbola atrehinao ane izao fianarana izay ataonay izao. Isaoranay ianao izay vita tamin'ny lasa ary nonay fa ny fanainao masina dia mitahiry izany ao anatinay ao amponay ary mbola mangataka aminao koa izahay. Mbola hitahanay ianao androany. Ray rosy andinika ny teninao izahay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, ny lohatentsika androany indray dia izao hoe tany efitra toeran'ny fikarakaràn'Andriamanitra. Tany efitra toeran'ny fikarakaràn'Andriamanitra. Raha nahita sika omaly hoe ny tany efitra dia toerana anankiray izay toeran'ny devoly ary betsaka ireo karazana olana maro samihafa. Nahita ihany koa sika omaly fa nisy ireo zanak'Andriamanitra maro samihafa izay notahian'Andriamanitra no karakarainy raha namakivaky ny tany efitra izy ireo. Androany isika dia mbola namafy izany indray fa ny tany efitra dia toeran'ny fikarakaràn'Andriamanitra. Andena isika iverina kely amin'ny tantaran'ny zanak'Israely fa tany Egipta no niforona ny firenen'ny Israely. Ary rehefa tonga be dia be izy ireo tany Egipta dia rehefa napaha-kevitra Andriamanitra ny iantso azy ireo avy any Egipta ka andeo any amin'ny tany anankiray dia tsy inona fa ny tany tondra nosy tantely na ny tany Kanana. Fa mialohany amindran'Andriamanitra azy any amin'ny tany Kanana nefa dia misy lalana izay tsy maintsy ampandalovon'Andriamanitra azy ireo eo ampovoany izay tsy inona izany fa ny tany efitra. Ary ny safidy mihitsy ny Andriamanitra na dia be dehibe aza ny lalana mety ho azony natao hoe andehana zanak'Israely miala avao Egipta makany amin'ny tany Kanana dia ny safidy Andriamanitra mba handalo amin'ny tany efitra ny zanany. Petraka ny fanontaniana. Fa nahoana no izay ny safidin'Andriamanitra? Fa nahoana Andriamanitra no ny safidiny hoe tsy mandeha amin'ny lalam-be mahazatra ny maro ny zanak'Israely fa mandeha any amin'ny lalana izay tsy falehan'ny olona dia any amin'ny tany efitra izany. Izay mahatonga ny lohatentsika androany manao hoe tany efitra toeran'ny fikarakaràn'Andriamanitra. Tany Egipta no ny andony firen'ny zanak'Israely. Farao ny mpanjaka. Farao ny mpanjaka tao amin'izany tany Egipta izany. Ary araka ny finoan'ny Egiptianina dia Farao mihitsiny no tompon'ny Egipta ary Farao dia solotenan'ireo Andriamanitra maro izay nivavahan'ireo Egiptianina. Ary rehefa mino an'izany ny Egiptianina dia lasa lalandalina koa ny finoan'izy ireo dia ny hoe tsy vitany hoe solotena fosiny ihany i Farao fa ten'Andriamanitra mihitsy ihany koa no fieveran'izy ireo any Farao. Manoloana izany ho an'ny Egiptianina izany dia i Farao mihitsy no mpiahy sy mpikarakara ny tany Egipta rehetra. Ohatra amin'izany zao, raha mbola tsy ritra ny renirano-nely dia zao ny finoan'ny Egiptianina. I Farao no mahatonga ny renirano-nely tsy mety ritra. Fa i Farao no mbola mahatondraka ny renirano-nely ka miantoka ny fanondrahanareo fambolena maro isan-karazany sisa. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa ny finoan'ny Egiptianina dia zao, raha mbola miposaka ao Egipta koa ny masoandro dia mbola i Farao no anton'izany.
raha misy vehivavy mitoejaza bevoaka miteraka tao Egipta de ny finoana Egiptianina de zao mbola i Farao no antony zany no ny fiahiany Farao. Izay no mahatonga ny hoe ho an'ny Egiptianina izany dia tsy vitany hoe soten'Andriamanitra fotsiny i Farao fa ten'Andriamanitra mihitsy. De zao ny zava-misy anefa ny zanak'Israely tao anatin'izany tontolo izany no ny velarany zanak'Israely, ny tombony zanak'Israely, ny ainany zanak'Israely. Ary nisy fotoana aza de nanomboka nandevozina Egiptianina mihitsy ny zanak'Israely tao Egipta. Nandevozina, nampiasaina mafy, tsy navelana izy ireo isafidy intsony ny zavatra tiany ny zanak'Israely, fa lasa ny Egiptianina no ny baiko ny zanak'Israely. Ary tsy iza fa i Farao no lasa mpanapaka ihany koa ny zanak'Israely. Ka ny zanak'Israely zany dia tsy vitany hoe nandevoziny Egiptianina ara-batana, fa koa nandevoziny izy ireo ara-tsaina sy ara-panahy ihany koa ny zanak'Israely. Ny teny hoe Egipta amin'ny teny hebreo de manao hoe Mitsraim. Izay ny hoe teny hoe Egipta amin'ny teny hebreo Mitsraim, ary ny hoe Mitsraim dia avy amin'le teny fototra amin'ny teny hebreo midika hoe fanandevozana. Le anarana hoe Egipta mihitsiny zany no midika hoe fanandevozana no nandikany hebreo azy, no nandikany zanak'Israely azy. Ny antony de tsotra, nahatsapa ny zanak'Israely fa tena nandevoziny Egiptiana tanteraka izy ireo, na eo amin'ny lafiny ara-batana izany na eo amin'ny lafiny ara-tsaina izany na eo amin'ny lafiny ara-panahy izany. Ka raha ninony Egiptianina fa Farao ny mpikarakara ny Egiptianina rehetra dia latsaka tao anatin'ny fakapanahy ihany koa zany ny zanak'Israely. Ka neverina izy ireo fa i Farao mihitsy ihany koa no mpiahy azy ireo sy mpikarakara azy ireo, tahaka ny finoany Egiptianina. Latsaka tao anatin'izay fakapanahy lehibe zay ny zanak'Israely, ary lasa niantehitra azy ny zanak'Israely tamin'ny Farao, satria i Farao no mpikarakara ny fiainan'izy ireo. I Farao no miantoka ny fiainan'izy ireo. Antena sika hijery zay voalazany Exodosy 5. Rehefa tonga Mosesy, tonga tao amin'ny Farao Mosesy, ary nangataka tamin'ny Farao manao hoe avelao ny oloko, ny olon'Andriamanitra andeha any anefitra. De zao tsy nanaiky Farao. Eo amin'ny 15 amin'ny Exodosy 5 de zao nivoaka ny mpampiasa ny olona mba mipifehy azy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe zao ny lazain'ny Farao. I Farao no miteny eto zany, izao ny lazain'ny Farao, izao tsy mba hanome mololo anareo intsony. Zany teny zany dia maneho amintsika ny fomba nitondran'ny Farao ny zanak'Israely, tahaka ny hoe i Farao mihitsy zany no mpikarakara ny zanak'Israely, izao tsy mba nome mololo anareo intsony. Teo aloha dia Farao ny mpanome, androany Farao de manapa-kevitra ny tsy hanome intsony. Zany ny tenin'ny Farao. De ndeha jerentsika inona navaly ny zanak'Israely an'izany tenin'ny Farao izany. Ahitantsika ny hoe atraiza no fanandevozana ataon'ny Egiptianina ny Israely. Eo amin'ny 15 sy ny 19 de zao nakao amin'ny Farao ny mpifehy ny zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe nahoana no manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao? Nahoana no manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao? Tsy omena mololo tsinona izahay mpanomponao, nefa mbola asaina manao biriky ihany, ary ndreto izahay mpanomponao no kapohina ka manota ny vahoakanao. Alay fisainantsaina zany valy teny zany. Tena nanaiky tao amin'ny sainy tao mihitsy zany ny mpifehy ny zanak'Israely, fa inan'ny Farao izy ireo, mpanompony Farao. Mpanompony Farao. Tena nanaiky mihitsy zany sain'izy ireo. Zany hoe tsy ivela ara-batana fotsiny ihany mampanompo ny zanak'Israely zany fa tena atrany antsaina. De nanaiky ny sain'izy ireo fa mpanompo ny Farao izy ireo. Mahavarina. Tanteraka lay anarana nataon'ny Israely any Egipta hoe Mitsraim, fanandevozana
fa tena latsaka tanteraka tao anatin'zay ny zanak'Israely. Antesika andeha lavidavitra kokoa. Rehefa tafavoaka ny Egipta ary ny zanak'Israely ka andeha ho any amin'ny tany Kanana, mialohan'izay dia namakivaky ny tany efitra. Andena ho jerentsika ny fomba fitenin'ny zanak'Israely tany anefitra dia ahitantsika hoe mbola altraiza ny fanekeny izy ireo fa mbola andeviny Egiptiana izy ireo tsy ara-batana ihany fa nahara-tsaina ihany koa, eny fa nahara-panahy ihany koa azy. Exodus 4:12 ny 1:12 sy 2:12 dia zao mivoalaza. Ary koa izy tamin'ny Mosesy: moa tsy nisy fasana va tany Egipta no nentina ho faty aty amin'ny tany efitra izahay. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitonay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny nolazainy taminao fony tany Egipta hoe aoka izay fa avy alao ihany izay hanompo ny Egiptianina, fa aleonay manompo ny Egiptianina toy izay ho faty any anefitra. Zero tsara le teny. Moa tsy nisy fasana va tany Egipta, aleonay maty tany Egipta, misy fasana azo nandevenana toy izay maty aty anefitra tsy misy fasana. Iza moa ny antoka ny fasana ho an'ny zanak'Israely tany Egipta? I Farao nanome tany maimaim-poana ny Israely mba hilevenana izy ireo, ary dia nahatsiaro an'izany ny zanak'Israely, na dia efa nafana tamin'ny fanandevozana aza izy ireo dia indrisy fa ny tao an-tsaina mbola nahatsiaro fa andevo izy ireo. I Farao no manome tany hilevenana maimaim-poana ny Israely. Tsy zany ihany no nomeny Farao maimaim-poana azy ireo, fa mitoko 4:17 ihany koa dia zao nataony zanak'Israely. Nanao tamin'ny Mosesy hoe: inay ane izahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoan-kena ka nihinan-kanina ho voky, fa nitonanay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosara zao fiangonana rehetra izao. Zero tsara zany teny zany manomanina n'ilay hena tany Egipta izy ireo. Zero tsara le teny. Inay ane izahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoan-kena ka nihinan-kanina ho voky. Misy fandrahoan-kena lehibe zany tao Egipta, ary misy hanina io dia navelana ara-pohinana n'io hanina io zanak'Israely. Iza ny miantoka n'io hanina io? Farao. Mbola Farao nanome hanina maimaim-poana ny zanak'Israely miaraka amin'ny hena ihany koa, dia mbola nahatsiaro an'izay ny zanak'Israely raha nivoaka avy tany Egipta. Tsy zany ihany, fa mbola misy ihany koa amin'ny 7:17 amin'ny Exodus: ary nangetahita teo ny olona dia nimonomonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe: nahoana ianao no nitondranay niakatra niala tany Egipta ahafaty ketahetanay sy ny zanakay ary ny bibinay. Tany Egipta ihany koa zanak'Israely dia nahazo rano maimaim-poana. Mbola Farao koa no manome rano maimaim-poana. Ary ao amin'ny Nomery 2:15 aza dia mbola zao ny tenin'Israely: tsaroanay ny hazan-drano zay nohaninay maimaim-poana tany Egipta mba amin'ny voatango sy tongolo samihafa karazana. Tsaroanay ny hazan-drano nohaninay maimaim-poana tany Egipta. Ry havana, i Farao ane no mpanome maimaim-poana azy ireo sakafo, dia io ny tsaroan'izy ireo. Tsaroany lay Farao mpikarakarany fiainany, tsaroany lay Farao mpiainy fiainany tany Egipta, ka na dia efa navozana tamin'ny fanandevozana aza izy ireo dia indrisy fa mbola nahatsiaro ny fikarakarany Farao ihany tany Egipta. Hany ka te hiverina ho an'ny Egipta fa mahatsiaro an'ny Farao mpikarakara ireo zavatra maro ireo. Tany ilevenana, hanina, hena, rano, eny hazan-drano, voatango, tongolo, legioma isan-karazany nomeny Farao maimaim-poana azy ireo zany. Dia nahatsiaro an'izany ny zanak'Israely. Petraka ny fanontaniana: fa nahoana tokoa moa Andriamanitra no nampandeha azy ireo tany anefitra mialohan'ny ho an'ny Kanana? Raha izany toe-tsaina izany ny tonga tao a-Kanana, dia tsy voamboatra, tsy voataiza ny zanak'Israely. Dia nanapa-kevitra Jehova manao hoe: aleo ampandalovina ny anefitra aloha ny zanak'Israely, mba hahafahan'i Jehova maneo ihany koa, fa tsy Farao ihany akory no afaka hikarakara ny fiainan'izy ireo, fa misy Andriamanitra
rainy izy ireo ambony ny farao afaka mikarakara ny fiainana izy ireo ary neny farao mbola mila tambony amin'ny fanandevoza sy ny asa mafy fa nen'andriamanitra tsy mila tambony fa izao a vonona koa andriamanitra aneo anapirofo amin'ny zanak'Israely fa izy dia afaka mikarakara ny fiainana izy ireo raha makivaky ny tany efitra izy ireo. Andeha maky ny teny eo amin'ny Deutéronomie 7 andiny faharoa hatramin'ny andiny fahaefatra. Misy ampahany ovaketsika, misy ampahany sy ovaketsika. Zao mivolaza: ary tsarovo ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra zao 7 taona izao. Zany teny eto eo amin'ny andiny faharoa, tsarovo ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra tao anatiny 7 taona. Mampatsiahy eto Mosesy aza dino fa tsarovy fa raha namakivaky ny tany efitra 7 taona ianao de zao Jehovah no nitondra anao, Jehovah no nitantana anao. Toy any teny de zao namelanao ho nona izy de nanomeanao ny mana ho aninao. I Farao manome sakafo maimempona nisy zanak'Israely, fa eto koa dia hitatsika fa Andriamanitra koa afaka manome sakafo maimempona ny zanak'Israely tsy vindimbola nanome koa Andriamanitra. Ny fitafianao teny aminao tsy rovotra, ny tongotrao tsy nivonto zao 7 taona izao. Alefa zanatsaina tsara izany. Tsy ny sakafo ihany zany no nomeny Jehovah ny zanany, fa teo amin'ny lafiny ara-pitafiana koa tsy rovotra ny fitafiana tao anatiny 7 taona. Ny tongotra tsy nivonto teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ihany koa, mbola niantoka an'izany Jehovah. Tiany Jehovah aseho eto zany. De zao afaka mikarakara ny fiainareo Farao tany Egipta, fa izaho koa i Jehovah mbola afaka manao mihoatra lavitra zay vitan'ny Farao, ary tsy azo ampitaina mihitsy amin'ny vitan'ny Jehovah ny vitan'ny Farao. Izay nahatonga ny Jehovah namela ny Israely hamakivaky ny tany Egipta mba ahafahany Jehovah maneho amin'izy ireo fa mikarakara ny fiainan'izy ireo Jehovah. Sakafo, fitafiana, fahasalamana sy ny maro hafa nataon'i Jehovah zany tao anatiny 7 taona nanaovan'i Jehovah an'izany. Ny 7 taona eto moa de mizara anankiroa. 2 taona voalohany raha nakany Kanana izy ireo namakivaky ny tany efitra, de noheverin'i Jehovah fa ampy ny 2 taona voalohany nitezana azy ireo tany anefitra. Fa rehefa tonga teo ambaravarany Kanana izy ireo, niraka mpisafitany 12 lahy Mosesy, dia tsy nitovy ny fijerin'ny mpisafitany 12, ary ny vahoaka ray manontolo dia naraka ny mpisafitany 10 lahy zay nihevitra hoe tsy azo hidirina ny tany Kanana, de lasa niverina izy ireo. De voatery nampiany Jehovah 7 taona izany le 2 taona, fa tsy ampy nitezana azy ireo hanika ny fitambarana zany lasa 7 taona nitezany Jehovah ny zanaky tany anefitra mba ahafahany Jehovah maneho amin'ny Israely fa izy no mpikarakara ny fiainan'izy ireo. Noho izany dia nampianarin'i Jehovah ny zanak'Israely mba hatoky an' Jehovah fa Jehovah no mpikarakara ny fiainan'izy ireo. Ho atsika amin'izao fotoana zao ihany koa, tsy arabaky teny intsony ilay tany efitra fa ara-tandindona. Zao nanambaran'ny Paoly amin'ny Koritianina 1:10 sy ny manaraka. Hoy Paoly: ary izany de nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany ho fananarana antsika, zay niaran'ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy ho efa mijoro tsara, de aoka izy tandrona fa ny raha ho lavo. Ry havana, fianarana ho atsika amin'izao fotoana zao zay nanjo ny zanak'Israely tamin'ny lasa, zay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo mba hitezana sy ampianarana azy, dia fianarana ho atsika koa amin'izao fotoana zao. Noho izany dia rariny loatra asika raha hianatra an'izany ao anatin'ity herinandro ity. Ny 7:12 dia hoy Paoly hoe tsy misy fakapanahy mahazo nareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy mila nareo alaim-panahy mihoatra noho zay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia tsy nilalina hahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ry havana, ny olana mahazo atsika amin'izao fotoana zao na mafy tohina ny fahitantsika azy, ny fiheveratsika azy, de zao zaka ny zaka ihany no avelan'Andriamanitra andalo eo amin'ny fiainatsika. Ary tsy vitany hoe zaka atsika fa mbola asiany lalana aza
mba hahafahantsika mivoaka ao anatin'ilay izy a ka azakatsika reny fitsapana reny fakapanahy na fitsapana zay mahazo atsika reny. Ao amin'ny Isaia 5:7 de zao mifanambarana fa Jehova mampionona ny ziona, eny mampionona zay rava rehetra ao izy, ka manao ny hevitra ao ho tahaka ny Edena, ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehova. Afaliana sy aravona no hita ao mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Jereo tsara le andininy fa mamadika ny toejavatra Jehova. Mety mandalo tany hevitra angamba amin'ny fiainanao, karazana problema maro samihafa. Reso tsara ty andiny ty. Jehova mampionona aloha voalohany. Jehova mampionona ny zanany zay mandalo amin'ny tany hevitra, mandalo karazana problema. Toyany Jehova koa manao ny hevitra ao ho tahaka ny Edena. Alefisaran-tsaina tsara, Edena de le paradisa teto an-tany. Raha iverina ho tany hevitra ilalovanao io zany Jehova afa mamadika an'io ho tahaka ny sa Edena. Ny tany foana koa ho tahaka ny sahan'i Jehova. Ary raha nalaelo ato amin'ny fidira tamin'le problema sy le fitsapana de ho hitanao fa ho afaliana sy aravona no hita ary fisaorana sy feo fiderana. Ao amin'ny Salamo 1:100 de zao ny tokomeny Jehova anao. Raha makivaky ny tany hevitra ianao de hoy izy hoe Jehova no piaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Manome toky Jehova. Fa raha miara-mandeha aminy any amin'ny tany hevitra ianao ka hitoetra mahatoky aminy de ho piaro anao izy ary ho fialofanao Jehova. Amin'ny manaraka de mbola inarantsika akaikikaiky kokoa dikan'ity le hoe fialofanao Jehova ity. Ohabolana 4:20 de zao mifanambarana. Ny fahatoranan'i Jehova dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny zanany ahazo fialofana. Maniry koa raha maniry Andriamanitra ny anome fialofana ho anao any amin'ny tany hevitra raha mamakivaky izany ianao. Araka ny teny Koteriam-piandohana de tsy arabaky teny intsony zany fa ara-tandindona ninona olana lalovanao. Jehova manome toky fa ny zanany ahazo fialofana. Amaranantsika azy de ny teny amin'ny Isaia 5:4 fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriny, fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny hainandro, fa ny rivotry ny mahery de tahaka ny ranorana amin'ny fafy, mamely ny ampiantany. Ry havana, reso zany teny zany. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka Jehova, fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriny Andriamanitra, fierena ao anatin'ny ranonoram-baratra izy ary fialokalofana amin'ny hainandro. Ninona zavatra lalovanao amin'ny fiainanao. Raha izo zany tenin'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra dia azonao ianteherana. Ny tany hevitra dia toerana maneho ny fikarakaran'Andriamanitra ny zanany. Faniriko de zao, raha mandalo olana ny fiainanao, mamakivaky ny tany hevitra ianao, ny faniriko de zao ho hitanao ary ho tsapanao fa fiarovana mafy ho anao Jehova, fiarovana mafy ho anao Jehova, fierena azo antoka ho anao izy ary ho fialokalofana ho anao manoloana n'izany, ho tsapanao ane izany. Ary raha maniry izany ianao de mbola manasanao mbola hivavaka indray, hiaraka hivavaka isika. Ray malalo misaotra ny amin'ny toky zay nomenao anay, fa kay tena manome pirofo ianao fa afaka mikarakara ny fiainanay. Inandray zay de manao tahaka ny zanak'Israely ka miantehitra amin'ity zao tontolo izao ity, everinay fa misy olona misy fahefana afaka hikarakara ny fiainanay, fa kay ianao te aneo aminay fa tena afaka miahy, afaka mikarakara ny fiainanay ianao. Koa anio ray de mitalao aminao izahay, aseho indray aminay ary fa tena mikarakara tokoa ny fiainanay ianao, ary ho tsapanay tokoa ane izany.
ho an'ny mpiaino zao fandarana izao sy mijery zao fandarana izao de mangataka sy mitalao re izahay aoka ho tsapan'izy ireo fa eo ianao mikarakara ny fiainana aoka ianao ny fiarovana mafy ho azy aoka ianao ny fialofana ho azy ireo de azo toky izy eo ambany ilatrao de misaotra sahady reo fa fantatro hoe fa mamaly vavaka ianao fa ny zanako lahy tokony aza hoy ny teninao de nafoinao anay moa va tsy menao ny maimem-pona avokoa ny zavatra rehetra koa de misaotra sahady ny amin'ny valim-bavaka ny anaran'i Jesosy amen